Andriamanitra dia mitoetra eo anivon'ny fiderahan'ireo ny masina. Raha nira fiderana Paoly sy Silasy tany an-tranomaizina dia natsapa fanafahana izy ireo. Haleloia! Ny hira Jesosy mamonjy, ny hirantsika ato amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy dia mitondra fahafahana, mitondra famonjena. Haleloia! Ary ho hitanao rehefa tena midera ny tompo ianao na dia ny fanaratsy aza dia mandositra. Haleloia! Haleloia! Dera ny tompo ary tsika amin'ny alalan'ilay hira mahafinaritra be. 5:20 nitondra ny entako Jesosy. 5:20. Totsika mpitiafatanana zany marisitrisika fandreo dia misy matory aho. Haleluia! Tsy rehavana rehefa miara mandeha amin'ny Jesosy. Tsy hoe tsy otsony akory ny olana, tsy hoe tsy misy ady tsony, tsy hoe fanateo ny fahoriana, fa eo ihany le izy, fa mahay fananentanao miaraka amin'ny Jesosy. Aleluia! Jesosy mitondra, miara-mitondra aminao mienta mavesatra ao. Aleluia! Ka izay ny tena tombonao antsika zanak'Andriamanitra. Fa ihany tiavana le mivavaka. Aleluia! Indray tena misy olona tena manany ihany mihitsy. Mahavita ny fiainanareo ve le mivavaka e? Ianareo to fivavahana foana. Nefa tsy fantana fa ao amin'ilay fivavahana mihitsy anie tena misy fitsarana e. Laovalelo mampibenao raha marina zany. Rehefa mivavaka tsika, rehefa mivavaka ianao, mahay fananentanao miaraka amin'ny Jesosy. Aleluia! Mbola pizantsika ny raha fiderana 7:70
dimanjato. Aza taitaitra ianao rehefa tena an' Jesosy. Aleloia. Sivy amin'ny fitopolo sy dimanjato azy ianao. Jesosy ianao avelao avy zay ho avy fa mahafiorona amin'ny fandorantenanao eo ambony vatolampy. Tsy iotsiny ianao, tsy vilivily ianao, tsy velon-tanana ianao, satria ny tanan'i Jesosy mihitsy miazona anao. Aleloia, aleloia. Ka zany raha an' Jesosy zany ary dia tsy hoe olona motomotodava na olona kivikivy lava, fa olona matsapa fifaliana foana zany eo amin'ny fiainana. Aleloia. Na manahoana zava-misy dia faly foana. Aleloia. Ka dia ataontsika indray ary zao ilay hira mahafinaritra be anankiray nahazo fifaliana. Aleloia. 480. Tsara ihany moa tonolona le hoe le chiffre amin'itony hira tony fa ndray andro mitarikira tany amin'ny faritra tany amin'ny faritra anankiray dia samy eo daholo zany le mpanompon'Andriamanitra dia misy pasteur lehibe eo zany dia tsy voatendry ny fizy tarikira fa za zany no mitendren'ny olo io enao no tarikira dia asana dia hafahafa amin'izay zany le pasteur sasany zany dia natao zany le hira hoe mandresy eo amin'i Jesosy, ataontsika ny hira mandresy eo amin'i Jesosy. Asa zay nazy io dia voly akory havana tena na dia zavatra efa ambany masonao eo aza dia lasa tsy hitanao tampoka teonay dia mba manontany zany honao rahalahy mba firy hoa le hira hoe mandresy eo amin'i Jesosy. Rahalahy jereo ao samy zany no mandeha amin'ny zava-maneno ny fa mandeha Jesosy aiza le hira aiza firy le izy pasteur rahalahy jereo ao ka tsara ihany zany mba tononona ihany le izy ary tsara ihany kitsika mba mahay tsenjery hira tsika Jesosy mamonjy vao miainga tonga dia va le hira ohatr'izao hoe hira fahazao zay hira izay. Aleloia. Tonga dia fantatra mihitsy. Aleloia. Ataontsika fotsika rehetra re hira fa 480 sy 500 nahazo fifaliana. Ataontsika mpifaliana ampiravoravo matanteraka zany izany. Fatsapara iray tsapatofony aho tanaya ny Jesosy votongo sy fatakatoro fanizara
Misy ny devoly mangalaka fifaliana, misy ny devoly manelingelona, fa zao Jesosy mame fandresena foana. Alleluia! Ka ianao aza mba mataotaotra zany eo amin'ny fiainana raha miaraka amin'ny Jesosy. Efa tianao hatramin'izay izy ary tianao hatramin'ny farany. Fady amin'Andriamanitra zany hoe nivonjeny le olona, nafany le olona. Dia avy eo hoe ielany ve ny antenantenandalana? Tsy manao an'izany Andriamanitsika fa zao efa tiany azy eto amin'izao tontolo izao izy ary tiany azy hatramin'ny farany. Izany tetazomy tsara ary miplasinao ao amin'i Jesosy. Alleluia! Aza miverin-dalana mihitsy. Maty antoka anie ny olona miverin-dalana ary sarotra ilalan'ny vadika hozy ny tenin'Andriamanitra. Fa zao toy izy nidianao ambara-patonganao any amin'ny tany Kanana sy hoana ny lanitra. Alleluia! Vavaka antsika amin'izao fotoana izao hanomana ny fontsika indray mba hafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Alleluia! Fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra na dia efa henonao foana azy tenin'Andriamanitra io izao ny zavatra tena mahafinaritra hoe mahita zava-baovao ambara foan'Andriamanitra. Alleluia! Alleluia! Misy tolotsaina, misy fitariana tsy takatry ny saina mihitsy amin'ny fitoriana n'ireny tenin'Andriamanitra reny. Ka isaky ny mandre tenin'Andriamanitra ianao dia manampoiza fa hitombo amin'ny fahasoavana indray ianao. Alleluia! Tsangana aritsika amin'izao fotoana izao hivavaka. Azadiny ny mandroaka ny asan'ny devoly izay fahavalon'ny tenin'Andriamanitra. Devoly dia manatsatso ny tenin'Andriamanitra io ary manelingelina ny sainao mba tsy ho azonao ny tenin'Andriamanitra fa mangatany fanahy masina mba hanome fahazavantsaina tsika tsirairay avy mba ho azotsika tsara ny tenin'Andriamanitra. Rehefa azonao tsara ny tenin'Andriamanitra
dia azo aina mihitsy ianao ampandrenesana azy ivavakytsika amin'izao fotoana izao. Tompo saotra betsaka anao zay raha mbola menao indray fotoana nazaonay mideranao eto toerana tena ilainao ny fiderana araka ny voasoratra manao hoe midera azy ry firenena rehetra, mity ahafatanana ry firenena rehetra. Misaotra Andriamanitra fa nomenao feo izay, nomenao tanjaka, nomenao talenta afaka mideranao. Ankehitriny kosa dia tonga amin'ny fotoana izay ahafahana indray mandre ny teninao, mitenena Jehovah fa vonina iaino ny mpanomponao, ary ianao dia antefa ny teninao Andriamanitra, anafaka ny tsirairay avy amin'ny longozy ny anjerany, anafaka ny tsirairay avy amin'ny aretina. Tompo, mandefa ny teninao fotsiny ihany ianao amin'ny alalan'ny fitoriana ny teninao, dia sitrana ny aretina, manjafona ny aretina. Andriamanitra, velona sy miasa ny teninao, velona sy mahery ny teninao. Tompo, ka napetraka ao am-pony mpanomponao izany tonga ny fotoana ankehitriny, hitoriana n'izany amin'ny fiangonanao, hitondrana n'izany afaka izany amin'ny olonao tsirairay avy. Omeo fo manetry tena zay Andriamanitra, omeo fo vonina andray mba ho tahaka ny tantsarana ny fonay Andriamanitra, ka sady miaino ny teninao, mandray ny teninao, ary ny tanana izany teninao zany amin'ny faharetana. Engany Andriamanitra tsisy horaraka tany, iteny izay renesiny tsirairay avy eto, voaka tena ho tombontsoa ny tsirairay avy. Izao fotoana mbola mifana mandreny teninao zao mbola mivonidanadana ny varavara amin'ny fahasoavana, zao mbola afaka toriana ny filazantsara, fa ndray androany dia hitady ny tenin'Andriamanitra ny olona fa tsy ahita intsony. Ka zava-dehibe loatra Tompo aminay ny fandrenesana ny teninao amin'izao ora sy fotoana izao. Anaro izay, ahitsio izay, reseo latra izay, dia izao amin'ny fahamarinanao. Aringany Tompo ny finonay eo ampandrenesana ny teninao, makasitraka rena Tompo, iraina mandrakizay ny anarana, misaotra ndrena Tompo, saotra Jesosy. Noho izany resaka zafo izo, ny felany titany ity, fa monjy anao Jesosy, raha manety tena ianao.
efa nivakinao aza imetsaka efa renao dia ho tenin'Andriamanitra io dia sakafo atsika avy eo. Alleloia. Ataoko fa tsika malagasy mbola tsy lio mihitsy hoe tsy tia vary intsony fa tia vary foana ianao, indrindra moa rehefa tsara ny laoka tena manampy vary mihitsy aza ianao. Ka sakafontsika malagasy vary dia tianao foana ilay mihinam-bary. Ary isika zanak'Andriamanitra dia mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra na dia teny efa nivakinao sy renao mandrakariva dia mahafinaritra anao foana ny miaino azy. Alleloia. Satria mahasoa antsika ny tenin'Andriamanitra. Dia hojerentsika zao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matteo 4:20. Matteo 4:20. Ivakitika ny amin'ny telo ambin'ny folo. 4:20. Andiny telo ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy any rehefa ivatika. Andiny telo ambin'ny folo. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Alleluia. Dia vakitika koa andiny 4:20. 4:20. Hatramin'ny 2:50. 4:50. Hatramin'ny 2:50. Ao amin'io Matteo 4:20. Koa niomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no hiavian'ny zanak'olona. Iza moa no mpanompo mahatoky sy endry izay notendren'ny tompony hifeny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana. Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka hita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, hotendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy izany hoe mahatrela ny fiavian'ny tompoko, ka dia manomboka mikapoka sy ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahany roa izy ka omeny anjara any amin'ny mpiatsara velatsy, any no hisy ny fitomanena sy ny fikitroanify. Dia jerentsika koa ao an'ny Efesiana 5:5. Efesiana 5:5. Vakitsika ny andininy 4:20 sy 7:20. Mba hamasina azy amin'ny any adiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba hatolony ho an'ny tenany izany ho fiangonana be voninahitra, tsy misy petipetina na fiketronana, fa zay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany, izay tia ny vadiny dia tia ny tenany.
hatreo ihany no vakitsika amin'ny ty fotoana ariva ity a dia ho ampianary ny tenin'Andriamanitra isika mba ho tena vonina tsara ho fiangonana masina ho raisin'Andriamanitra. Alleloia. Ny fiangonana izay ilain'Andriamanitra ho hita tsy hoe mitondra anarana fiangonana fotsiny fa be dia be ny fiangonana eto ambonin'ny tany, anaram-piangonana eto ambonin'ny tany, fa misy tsy akasitrahan'Andriamanitra. Fa ny fiangonana ilain'Andriamanitra dia izay voalaza eto amin'ny Efesiana izay novakitsika, fiangonana tian'Andriamanitra ho hita dia fiangonana be voninahitra, tsy misy petipetina na fiketronana, fa mba ho masina ary tsy misy tsiny. Zany ny fiangonana ilain'Andriamanitra ho hita amin'izao andro izao izay iandrasana ny fiverenan'i Jesosy. Fiangonana manao ahoana hoe? Fiangonana be voninahitra, tsy misy petipetina, masina ary tsy misy tsiny. Fiangonana ankoatran'izay zany ny olona izay miteny hoe za dia olon'Andriamanitra na fiangonan'Andriamanitra, kanefa fiangonana tsy misy ny voninahitr'Andriamanitra ny zavatra izay ataony, fa manala baraka ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy vonina izy raha miverina Jesosy. Fiangonana izay misy petipetina, nanaitra mihitsy efa namaky an'ity tenin'Andriamanitra ity imbetsaka aho, fa nanaitra tamin'izao fotoana izao hoe fiangonana tsy misy petipetina ny takian'Andriamanitra. Manao ahoana re tsika amin'izao fotoana izao? Fiangonana manao ahoana isika eo anatrehan'Andriamanitra? Ianao zao ato am-piangonana izao, fiangonana tsy misy petipetina ve ianao? Sa fiangonana be petipetina be ianao? Ka raha be petipetina be ianao, tsy ho raisin'i Jesosy mihitsy, tsy le mitondra titra fotsiny ilain'Andriamanitra. Ny ilain'Andriamanitra fiangonana tsy misy petipetina, tsy misy fiketronana. Ny miketrona dia ny antitra, dia samy mahafantatra daholo ny antitra rehetrarehetra hoe za misy ketrina eto, misy ketrina eto, misy ketrina eto. Ny antitra tra dia mahafantatra an'izany, fa ny tanora tsy mbola mieritreritra an'izany, fa mbola malama tsara ny tarehy dia tsy misy an'izany. Fiangonana tian'Andriamanitra ho hita dia tsy fiangonana antitra, fa fiangonana tanora mahafinaritra ny mijery azy. Alleloia. Rehefa antitra ny olona tsy dia mahafinaritra loatra koa mijery ny tarehiny antitra, fa hoe efa antitra koa bebe izany, dia efa hanaovana ankizy fitenenana mihitsy rehefa antitra. Fa rehefa malamalama tsara ny tarehy dia mahafinaritra ny mijery olona malamalama tsara ny tarehiny dia na miresaka aminy ara dia mahafinaritra. Fa rehefa misy karazarazana zavatra be dia be ny amin'ny endrika dia mitikodina ny olona miresaka aminy, dia ataon'ny olona izay elana hoe salany manahirana ny miresaka, fa sahala misy zavatra be dia be ny amin'ny endriny eny. Fiangonana tian'Andriamanitra ho hita, fiangonana masina, tsy misy fiketronana, tsy misy petipetina. Fiangonana manahoana isika amin'izao fotoana izao eo anatrehan'Andriamanitra? Ho jerentsika ny zavatra izay takian'Andriamanitra. Andriamanitra dia mitaky antsika ho mendrika zany masina, manana fahamendrena eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy le mitondra titra fotsiny hoe zay izao dia zay izao na zay izao, na mahafinaritra be ary ny titra izay hoentina, fa ny tena maizy antsika mihitsy no jeren'Andriamanitra. Dia miteny Andriamanitra ary mampafantatra ihany koa fa ny fiangonana tian'Andriamanitra ho hita dia fiangonana manome voninahitra ny anarany,
tsy hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra. Ianao ve ny fiainanao ao amin'ny fiarahamonina manome voninahitra an'Andriamanitra ve ny fiainanao? Fiangonana ianao, fa misy fiangonana hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra. Ianao ao amin'ny toerana misy ianao manome voninahitra an'Andriamanitra ve ny fisianao amin'ny toerana izay misy ianao? Tsy hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra ve ny fisianao eo amin'ny fokontany misy ianao, ao amin'ny fianakavianao? Tsy hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra. Raha mahatsapa ianao fa hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra ny fiainanao dia mibeba ianao zao, mibeba ianao dia amboary zay mahatonga ny olona hiteny ratsy ny anaran'Andriamanitra noho ny amin'ny zavatra zay ataonao. Fa ny ilain'ny tompo amintsika, teny omeny antsika amin'ity fotoana ariva ity, fiangonana tsy misy fiketronana, zany hoe fiangonana tena mahafinaritra zany, ny fijery ianao, tsy hoe mahasosotra ny olona ny mijery ianao hoe manahirana ranony, fa izy mba miteny hoe za efa vita batisa, za mpiangona fiangonana Jesosy mamonjy, za tahaka an'izao, za tahaka an'izao. Nefa hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra satria misy petipentina eo amin'ny fiainanao. Samy mangataka an' Jesosy sika tsirairay avy mba samy hanomezana voninahitra an'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy. Aleloia. Samy mitandrina, tsy hoe zay tianao atao dia ataonao fotsiny, tsy hoe zay tianao tenenina dia teneninao fotsiny, tsy hoe zay tianao ale na aiza na toerana tsy tokony alenao ara dia alenao ihany. Fa ilaina mitandrina isika ho fiangonana tsy misy fiketronana, ho fiangonana tsy misy pentipentina. Aleloia. Le petipentina ne dia vetivetika dia tonga raha vao tsy mitandrina. Jereny tsara rehefa mindeny amin'ny arabe ianao dia mandeha ny fiarakodia, dia raha misy rano ao hitsan'ilay fiarakodia, raha vao tsy mitandrina ianao hoe efa hitanao fa iny le fiarakodia, anitsaka le rano eo dia pitihan'le rano ianao dia any amin'ny akanjonao dia maloto ny fitafianao. Fa rehefa hitanao le izy fa iny andalo eo dia ilaina miala ianao mba tsy hisiany petipentina eo amin'ny fiainantsika. Rehefa hitanao fa tsy zavatra tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, ilaina hialanao zany zavatra izany, ilaina hisoronao zany zavatra izany, ary aoka tsy homenatra ianao, tsy homenatra ianao hiteny na hanaisotra, fa hanana fahasahiana ianao, satria ny fiangonana ilain'Andriamanitra fiangonana tsy misy petipentina. Sao dia hita petipentina amin'ny fiangonany Andriamanitra, sao dia hita zavatra mahatonga fiketronana be dia be Andriamanitra. Mitaky atsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao, anadio ny fitafim-panahintsika tsirairay avy. Aleloia. Manomboka ao amin'ny tokantranonao, amin'ny fiarahamonina amin'ny zanakao, zafokelinao, piraita-po aminao, ny manodidina anao rehetrarehetra, ny takian'Andriamanitra amintsika fiangonana tsy misy pentipentina. Zany ny fiangonana ho raisin'i Jesosy raha miverina izy. Raha mahatsapa ianao fa misy pentipentina, beba amin'ity fotoana ariva ity andrenesanao zay tenin'Andriamanitra izao. Fa mila fiangonana madio Andriamanitra. Aleloia. Fiangonana tsy misy fiketronana, tsy misy zavatra manala baraka ny anaran'Andriamanitra, fa ny fiainantsika rehetra dia tokony hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Aleloia. Mandrakariva, satria ilan'izay ny tenin'Andriamanitra moa hoe ny olona dia tafotoana amin'ny teny, ka raha vao tsy mahazaka ny olona ny amin'ny teny zay tenen'ny olona ny aminy hoe reny ny mpivavaka kanefa salan'izao ka eo ianao no mamaly an'ilay izy, indraindray mety hapahan'ilay zavatra tenen'ny olona marina fa ny be dia be tsy marina, ka raha mamaly an'iny ianao dia hitan'ny olona hoe vao tenenina an'izao izy dia efa
misanondrotra be voalazaina an'izao izy dia efa tezitra be jesosy anie ka mora fanazy sady tsy miavinam-po e alleloia na dia tenen'ny olona zavatra be dehibe aza jesosy a ny aretany daholo zany rehetra zany tsy nampiovan'ny maha jesosy an' jesosy mihitsy zay nytenen'ny olona na afaka ny teny daholo ny olona tsy tia azy raha mamaky sika fomba fitenin'ny fariseo dia fankalana n' jesosy fotsiny ny be dehibe mpivavaka nefa ireo a dia tsy mba mijery ny zavatra mahafinaritra nataon'i jesosy fa voalaza ny ten'andriamanitra inona nataon'i jesosy nandeha eny tontolo eny izy nitory ny zavatra mahafinaritra ny vaovao mahafaly teny nampanantenana efa hatramin'ny taloha fa ho avy horavan'andriamanitra daholo ny zavatra rehetra zay maharitra hatramin'ny farany hovonjena ho jesosy dia ny fiangonan'andriamanitra tian'andriamanitra ho madio tsy misy pentipentana mandeha amin'ny fahamasinana ho virjina madio zany ny fampianarana zay nataon'i jesosy tezitra ny olona iza moa ireo olona tezitra ireo le olona tsy te ho ahitsy ireo le olona tsy te hiain'ny fahamarinana ny tenin'andriamanitra tsy te hanova ny fiainana fa ianao a raha te azo fitahiana mahafinaritra avy amin'andriamanitra aoka anaiky ho ahitsy ny tenin'andriamanitra mandrakariva ianao aoka anana fotsotra hatranehatrany ianao rehefa mety nge fiainanao ka na mafy be to inona zany teny a tsy mampaninina anao zany fa matoa ianao tezitra dia misy zavatra tsy mety zay ao anatinao ao ka na dia teny a raha atao amin'ny tenin'andriamanitra jesosy ny teny lozanareo fariseo pe tsara velatsy sady ny tenen'i jesosy direct mihitsy hoe fariseo pe tsara velatsy mpivavaka ane ny fariseo e mandoha ampafolony ane ny fariseo e manao vavaka ane ny fariseo e misy zavatra be dehibe amin'ny fomba mpivavahana ataon'ny fariseo fa ireo no nytenenan'i jesosy jesosy tsy niteny mahery a ny olona tsy malala ny sitrapon'andriamanitra fa reny olona tsy malala ny sitrapon'andriamanitra eny ntaominy reny ibebaka dia nanazavany nanaovany fanoharana teny mahafinaritra mamerina an'ireny nataony ohatra ny hoe ondrina ny very dia tadavin'ny tompony dia rehefa hita tany ambadika tany dia raisin'ny tompony le ondry dia entiny dia ataony miaraka amin'reto namany reto rehefa avy eo zany nanaovan'i jesosy ohatra mahafinaritra ny amin'ny olona zay taomina hiverina miaraka amin'ny olona zay efa manompo an'andriamanitra rehefa tsara ny ao anatin'ny fo a na toinona teny zay re dia tsy mampiontsina mihitsy zany fa rehefa ratsy ny ao anatin'ny fon'ny olona na dia teny kely tsy de manao ahoana akory ary satria efa misy zavatra tsy mety ao anatiny ao dia raha vao misy teny everiny anga fa ho anazy manokana le izy a dia iny izy dia tezitra n'le mpitoro teny izy a dia manao zavatra fitenenana be dehibe manao fihetsika dia milaza mihitsy a zany tsy vavaka tsony a manao fomba maro samihafa anehoana le fahatezerana isika rehetra riavana fotoana izao iandrasantsika ny fiverenan'i jesosy ilaina ho mady ho fo mandrakariva isika alleloia mandray tenin'andriamanitra ianao manindrona anao le tenin'andriamanitra dia amboary ara le fiainanao rehefa tsy manao an'ilay izy ianao a raisinao ampifaleny zany zay zany ny fampianaran'ny tenin'andriamanitra ilaina mitandrina azy zany tsy hanao zavatra tahaka an'izany fa raha tsy makatoa ianao fa tezitra ianao amin'ilay mpitoro teny lasa mankahala ianao sady tsy mahasoanao zany animbanao zany ary hitarika anao any amin'ny fahaverezana izany sika rehetra zao ry havana amboarin'andriamanitra mba ho fiangonana tsy misy petipentina tsy misy fiketronana dikan'izany ho fiangonana tanora mandrakariva manana ny fahasoavan'andriamanitra alleloia manana ny fahasoavan'andriamanitra ny ilain'andriamanitra ho amintsika tsiraray avy mitombo ary ve ny fahasoavan'andriamanitra ao anatinao ao sa miena sa hoenao hoe efa tsapako mihitsy fa kely ny heko zao mizaha manompo an'andriamanitra zao inona mahatonga le fiainanao lasa kely hery inona ny mahatonga zany mety tsy ampy amin'ny fanoratenanao
mety tsy ampy any vavaka zay ataonao, mety tsy ampy any fitiavana ao anatinao. Ity fitiavana ity ry havana no tena zavatra lehibe, ny fitiavana no lehibe indrindra hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Azony olona atao daholo manao an'ity tsy manao an'izao manao an'izao, fa ny fitiavana no lehibe indrindra ao anatinao ao. Manao ahoana ny fahatsapanao ny fitiavana, mitombo be dehibe hoe ny fitiavanao an'Andriamanitra. Dia ny fitiavanao an'Andriamanitra io a miseho amin'ny zavatra zay ataonao a amin'ny manodidina anao. Tsy miteny fotsiny ianao hoe za dia be fitiavana be an'Andriamanitra nefa makamo aho le rahavavy iny, makamo aho ranony iny. Tsy misy fitiavana ianao raha manao an'izany, fa ny manana fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra. Aleloia. Vakio nge ao amin'ny Korintiana voalohany toko 13 io hoe dia ho hitanao ao fampianarana an'izay ny apôstôly Paoly, ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra. Aleloia. Fantatrao zany hoe mandefitra ny zavatra rehetra. Masosotra mihitsy le tenen'ny olona zao fa mandefitra ianao, fa tsy hoe hovaliko mihitsy ny raha vao miala eto zako ny tenenny an'izany tena tsy ekeko zany dia misanevitrevitra be mihitsy ianao fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra. Mba tiako hovakeny amintsika ny voalaza ao amin'ny Korintiana voalohany iny toko 12. Korintiana voalohany Korintiana toko 13. Toko 13. Dia tsara ovakitsika misy andininy vitsivitsy zay ovakitsika amin'io Korintiana voalohany toko 13 io vakitsika zany. Manomboka vakitsika aloha le voalohany. Na dia miteny amin'ny fiteny olona sy ny anjely azy zao kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana maneno sy kipantsina mikarantsana ao. Tany dia raisiko kely le teny hoe fitenin'ny olona, zany hoe olona normal tsara zany mahay miresaka, mahay miteny tsy hoe tenin'olona daladala fa tena miresaka tsara. Na dia manao fitenin'olona ara-dalàna tsara zao, ary manao koa fitenin'ny anjely. Misy teny fitenin'ny anjely, misy mahitantsika hoe aroa ny anjely ao amin'ny filazantsara misy an'izany any amin'ny testamenta taloha. Dia misy teny ampitenen'Andriamanitra ny anjely, ary azo antoka fa ny anjely tsy manao teny diso fa ny anjely dia mitondra hafatra avy amin'Andriamanitra, teny avy amin'Andriamanitra. Ka na dia tahaka amin'ny fitenin'ny anjely aza ny fiteniko, ny apôstôly Paoly tia mananatra ity, dia tonga kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tonga varahana maneno sy kipantsina mikarantsana ao. Dia toy izy atsika, na dia manana ny fanomezany faminaniana zao, misy manana fanomezam-pahasoavana ny faminaniana, omen'Andriamanitra faminaniana ilaza an'izao any amin'ny testamenta taloha. Dia misy olona nomen'Andriamanitra teny faminaniana, ataty amin'ny testamenta vaovao koa misy nomen'Andriamanitra teny faminaniana. Na dia nomena ny teny faminaniana zao kanefa tsy manana fitiavana, na dia mahafantatra ny zava-miafina rehetra azy. Ny olona tena mba tia fantatra zava-miafina zany hoe ranona tena ampahafantarin'Andriamanitra nyzao. Na dia mahafantatra zava-miafina be dehibe ary ianao hoe ianao nampahafantarin'Andriamanitra ny amin'izao, ny amin'itsy, ny amin'irao, mahafantatra zavatra miafina rehetrarehetra. Na dia manana ny fahalalana rehetra azy. Zany fahalalana rehetra zany tena goavany zany, mahalala n'izao, mahafantatra n'izao, tsy hoe tsy hainy amin'ny tsoroa, manana ny fahalalana rehetra, manana ny finoana rehetra. Fantatrao zany manana finoana rehetra zany, tsy ray ihany hoe manana finoanany amin'izao izy, finoana manangana amin'ny maty, finoana ny amin'ny
ampafantarin'andriamanitra zava-miafina finoanany amin'izany na dia mahafindra tendrombohitra azy. Efa nlazaiko tamintsika fa nisy olona tena nahavita mihitsy apetsika tendrombohitra satria nisy olona ny teny hoe nareo milaza fa manana finoana dia zao arangatany aminareo ity tendrombohitra ty ataovy metsika ty dia afindrao eny hoy le olona satria zay tokoa ndrela zay ny ten'andriamanitra hoe mahafindra tendrombohitra ny finoana mahafindra tendrombohitra dia nivavaka ary reto mpanompon'andriamanitra tena nivavaka marina tokoa satria tena marina le voalazan'ny tenin'andriamanitra zay voalazan'ny tenin'andriamanitra rehetra marina avokoa arain'andriamanitra tanterana nivavaka le mpanompon'andriamanitra nanomboka nietsika ara le tendrombohitra nietsika mihitsy le tendrombohitra hoe ty tendrombohitra afindraonareo nietsika le tendrombohitra le olona nangataka hoe oka ajanony matavatra sao dia enjeran'le tendrombohitra angamba izy mbola tsy vonina tsara fa mba iteny fotsiny amin'reto olonreto hoe jerena le finoanareo raha tena mahafindra tendrombohitra tokoa fa netsen'andriamanitra tokoa le tendrombohitra ary io andriamanitsika io rehefa na tena manao zavatra lehibe tokoa rehefa tena mino azy sy matoky azy sika aleloia hoe afindra tendrombohitra zay le finoana zay mahafindra tendrombohitra na dia hoy izy hoe omeko ny fananako rehetrarehetra ka amanana ny malahelo rehetra azy ary na dia atolotro koa aza ny tenako hodorana dia eo ambany hoe minazy hoe kanefa tsy manana fitiavana mety misy olona mafana fo hiteny hoe dia doro mihitsy ara ny tenako mety mafanafana fo fotsiny izy fa tena tsy manana le fitiavana avy amin'andriamanitra ary tena hoe olona tena matahotra an'andriamanitra fa mety manao fahasahirana fotsiny izy ny tena ilain'andriamanitra ny amin'ity finoantsika ity ry havana dia tena finoana marina an' jesosy matoky an' jesosy tsy miaraka amin'ny fahotana io mantsy ny zavatra anankiray tena mampatezitra an'andriamanitra tsy miteny fotsiny ianao za manana finoana an' jesosy ary iny fiangonanay zako manana an'izao tsy izay fotsiny ilain'andriamanitra fa ianao tena manana finoana an' jesosy marina mandeha amin'ny famasinana amin'ny fatahorana azy zay ny tena tadiavan'andriamanitra amintsika aleloia samy manana finoana lehibe zany mahafindra tendrombohitra zany tsy zavatra kelikely zany ary misy manana fahasahiana mihitsy anao anatanteraka an'izany fa ny ilain'andriamanitra atsika ry havana ty zavatra zay olazaiko amintsika ty ary ilaina manana ny isika tsirairay avy amin'izao fotoana izao hoy ny tenin'andriamanitra hoe na dia atolotro hodorana aza ny tenako atolotro hodorana aza ny tenako misy olona manana finoana tsy izy mafana fo fotsiny dia hoe manolotra ny tena ny hodorana misy fivavahana tena manao an'izany fa tsy finoana an' jesosy manolotra tena hodorana fotsiny dia may fotsiny eo izy fa tsy tonga any an-danitra akory fa ho ny ten'andriamanitra na dia ho atolotra hodoranao azy ny tenanao milaza ianao hoe za tena efa manaraka an' jesosy marina mihitsy kanefa tsy ampy fitiavana ao anatinao ao tsy manana fitiavana ianao dia olona zay ny ten'andriamanitra hoe dia tsy mahasoa akory zany zavatra izany ilaina isika ry havana ho hitan'andriamanitra marina mihitsy tena olom-bovonjy marina eloha ianao voalohany indrindra ary olom-bovonjy tena manana fitiavana avy amin'andriamanitra aleloia dia zao no ampianary ny ten'andriamanitra atsika eto reto no zavatra asehoan'ny tena fitiavana ny fitiavana dia maharim-po sady mora fanahy aleloia maharim-po tsy malaky tezitra ianao fa maharim-po na tenen'ny olona zao tso zao ara maharitra ianao mora fanahy aleloia tsy manao be fo rehefa be fo mantsy manainga tanana rehefa be fo manaonao foana mora fanahy
ilaina manana ny toe-panahy io any zanak'Andriamanitra. Aleloia. Mora fanahy. Ny fitiavana ihany koa tsy mialina. Zay hoe tena manana fitiavana tsy mialina na iza na iza. Aleloia. Afaka fanadina ve ny namanao fa ianao salany tsy afaka, tsy mialina ianao hoe de zay nge mba niaraka vao natram'izay, izy afaka, za tsy afaka. Tandremanao sao mialina fa miara misaotra an' Jesosy ianao. Aleloia. Sarotra be le izy fa tsy maintsy manao an'izay ianao, tsy mialina ianao. Raha teo be fitiavana ianao dia tsy mialina ny olona mihitsy ianao, esory ny resaka fialonana fa tsy tian'Andriamanitra izany. Raha teo be fitiavana ianao dia tsy mialina na iza na iza. Aleloia. Ny fitiavana ihany koa tsy mba mirere. Aleloia. Mahay manetry tena mandrakariva. Na tohinona zavatra eo anaty ianao, na tohinona zavatra anananao, dia tsy mirere mihitsy ianao fa isaoranao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra ampelantananao ary mahay manetry tena mandrakariva ianao. Aleloia. Dia hita ihany anie ny olona hoe mahay manetry teny, ary fantana ihany koa ny olona mirehare na amin'ny fiteniny na amin'ny fihetsika. Ianao raha manana fitiavana marina avy amin'Andriamanitra ianao dia tsy mirehare mihitsy ianao. Aleloia. Tsy mieboebo ianao. Samy mieboebo zany dia mistilitilla. Salany tia ampiseho zavatra ianao. Raha manana zavatra ianao zao angambany hoe tsy ananany hafa dia tia ampisehoseho ny zavatra iny ianao. Ny olona manetry tena sy manam-pitiavana tsy mieboebo mihitsy. Na manana miliara izy anatin'ny posiny any tsy horangarangana ery amin'ny arabe ka hoe misy miliara reto ry havana. Tsy manao an'izany fa manetry tena mandrakariva. Aleloia. Dia manao zavatra ianao. Raha omen'Andriamanitra vola be dia be ianao dia manao zavatra ianao, dia misy zavatra tsara ataonao, dia na tsy tenen'ny olona mihitsy azy ianao dia fantatry ny olona ihany zany ray androany hoe ranona ange nanao an'ireo zavatra io dia tsy misy fiantraikany aminao zany ka irerenao andeha eran'ny tanàna hoe zany ry havana nanao an'ry tandry mo sao dia tsy fantatra ry. Tsy manao an'izany mihitsy. Ny olona be fitiavana ao anatinao, tsy mieboebo mihitsy izy, manafina ny tenany mihitsy ary izy tsy tiano fantatra. Mba mahafinaritra ny tenin'izay rahavavy anankiray ary averiko mandrakariva zany. Rehefa manao zavatra izy dia izao foana mba teneniny hoe aza atao ao ny anarako izy izy, aza atao ao ny anarako. Atsiarovako azy mihitsy izay tenin'izay. Misy zavatra ataony misy zavatra mahafinaritra ataony izy kory tsy hoe manan-karembe fa olona tsotsotra izy fa mahafinaritra ny zavatra izay ataony dia izao foana mba teneniny aza atao ao ny anarako tia ny lazainy, aza tenenina hoe ianona nanao an'io, iranona nanao an'io, aza atao ao ny anarako. Mba hanana an'izany toetra zany anetsika tsirairay avy. Aleloia. Tsy mieboebo. Be fitiavana nefa tsy mieboebo. Rehefa maneho fitiavana ianao ataovy amin'ny fifaliana izany fa Andriamanitra zay mahitanao ao amin'ny mangingina amin'ny zavatra zay nataonao no amaly anao miariary ndray andro any. Aleloia. Ary ny tena ilaina rehefa tonga ny amin'ny fiainana mandrakizay no amoan'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay nataonao tao amin'ny afiny. Fa raha ity ambonin'ny tany ity ny olona dia efa nideraderanao dia efa azonao zany le valipite, efa niderain'ny olona tenao dia vita zany le izy. Fa rehefa tsy misy malala le zavatra zay ataonao fa any ianao vo avoaka an'Andriamanitra le izy dia mahazo valipite mahafinaritra ianao rehefa tonga ny an-danitra. Aleloia. Mba ho zany anie anatin'ny fotsika tsiraray avy, anao zavatra ho an'Andriamanitra ianao, tsy mila derana amin'iza na iza ianao, ataonao miafina zany zavatra izany, tsy mila dokadoka, tsy mila ho fantatry ranona sy ranona sy ranona, fa ataonao ho an'ny tompo zany zavatra any zay nataonao amin'ny mangingina dia ho abaribary atafitrano amin'ny fotoanandro anankiray. Aleloia. Matoa misy zay teny zay hoe ariary any atafitrano dia Andriamanitra mihitsy nanao an'le izy, ka zay tia manao zavatra le miafina dia ndray androany
ho atao reny olona rehetra manerana n'izao tontolo zao zay nataonao tao amin'ny hafina veranina nanao an'izao veranina nanao an'izao tena niaraka taminay tokoa iny fa tsy fantatra mihitsy hoe zany nataony zany nataony tamin'ny asan'Andriamanitra zany nataony ho an'ny olon'Andriamanitra tena niafina mihitsy izy mba ho zany any toe-panatsika tsiraray avy azonao valim-py mahafinaritra rehefa tonga any an-danitra ianao. Aleloia. An'le maharitra mandrakizay, an'lay tsisy afaka mikitikidika tsony rehefa zavatra Jesosy mamaly azy tsisy afaka miteny tsony fa maninana azy Jesosy nataonao an'izao fa ny anatsy mba nataonao an'izany tsy misy mafaka miteny fa zay nataony Jesosy rehefa tonga any an-danitra dia zay zany no izy. Fa raha ety ambony tany ianao nitady dera laza maro samihafa zay tadavinao amin'ny olona dia vita ety ihany zany mombanao ka aza le zavatra mora levina ety ry havana ny tadavintsika fa le maharitra mandrakizay. Aleloia. Isy olona zay ho avoakan'Andriamanitra ny tantarany mahafinaritra be mihitsy mahafinaritra mihitsy araka ny lazaiko aminao fitenin'izay raha vavy zay le hoe aza atao ao ny anarako tsy tia no fantatry ny olona mihitsy ny zavatra zay ataony tsy tia no fantatry ny olona na iza aza mba atao ao ny anarako zay izy aza atao fantatry ny olona kory ny zavatra zay ataoko zay izy fa misy tany amin'ny fiangonana taloha dia za natadidy mbola kely tany dia zavatra zay ataon'ny olona any rehefa manao vokatra ohatra zay moa tena atao be deabe any manao vokatra dia misy fanampiana misy karazakarazana ataony am-piangonana dia tenenina daholo le anaran'le olona za efa talolo dia tsy dia tiako loatra le izy fa dia zany hono tsy maintsy atao dia sasany soratany misy tableau mihitsy ao am-piangonana dia soratany hoe ny anaran-drano hoe ranona dia nanao an'izao dia rana tsy dia mety reny atao inona no atao hitan'ny olona hoe ianao dia nanao ampahafolo-karena zao tsy dia azonao valim-pitenao ozy ny olona hoe raha nanao ampahafolo-karena tena 40 millions azonao zany valim-pitenao efa hitan'ny olona daholo zay nataonao zay le izy zay rehetra zay le mahatonga zay ataon'ny tananao kafana azy atao fantatry ny tananao kafy ahoana moa tsy dia ho fantatry tikatra ny tikatra fa zao mampianatra antsika mihitsy Andriamanitra hoe aza be rehaka ianao fa mahaiza manetry tena mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra. Aleloia. Manohatra mpiavonavon'Andriamanitra fa mame fahasoavana ny manetry tena isika mba hahatonga atsika ho be fitiavana dia tsy ilaina mila frere ihany natokadoka amin'ny olona fa ilaina manetry tena mandrakariva. Aleloia. Ary ampianarin'ny ten'Andriamanitra atsika ny amin'ity fitiavana ity fa misy zavatra be deabe nampianarin'ny mpanompon'Andriamanitra eto ny fitiavana olona zay ny tenin'Andriamanitra dia anankiray le hoe mora fanahy dia tsy mialina tsy mirere tsy meboebo tsy manao zay tsy mendrika raha aminazy ianao be fitiavana tsy manao zavatra manala baraka ianao na tia manala baraka ny hafa fa ny olona manana fitiavana tsy tia manala baraka ny hafa miezaka mihitsy ary izy anarona ny zavatra zay tsy mety raha hita fahasaala manala baraka naminy io tena ataony mihitsy zay tsy afantarana an'izany zavatra any zay le olona be fitiavana zay fa le olona dia ampanindraindra le tsy fahatanterahany ranona sy ranona dia tia no aseho tia no ampafantarina zany tsy manam-pitiavana reny olona reny mbola resaka fitiavana ihany ampianariny ten'Andriamanitra atsika ny fitiavana tsy mifaly amin'ny eloka na ny fahotana isika tsy avelin'Andriamanitra mifaly raha misy fahotana zay atao tsy mifaly amin'ireny fahotana ireny tsika dia miara mifalifaly meme amin'ireny fa mananatra an'ireny ny tokony atao tsy mifaly ianao amin'ny zavatra zay tsy mety ataon'ny olona amin'ny eloka zay ataon'ny olona tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa mifaly kosa amin'ny fahamarinana ny manam-pitiavana na ny olona manana fitiavana dia mahay miaritra ny zavatra rehetra izy. Aleloia.
miaritra ny zavatra rehetra, tsy maika hiteniteny zavatra be dia be manimba ny tontolo manodidina, fa mahay miaritra. Aoka tsy ianao no anisan'le olona le tantara hoe zao nataony ranona, zavatra tsy mame voninahitra an'Andriamanitra nefa tantaranao etseroa. Rehefa mandre zany zavatra salamana labarakany avy zany ianao dia tazonao anao zany, dia mivavaka ao an'iny olona iny ianao. Na hitanao ara le izy fa salany tena mandreraka be le mihainao azy, tena salany sarotra be, miaritra ny zavatra rehetra ianao. Raha te ho be fitiavana ianao tsy mpanaparitaka, tsy fatateran'olona ianao, fa mahay miaritra. Aleloia. Ary raha miaritra zavatra koa ianao noho ny famelezana zay nataon'ny olona taminao tamin'ny tsirariny, dia mahay miaritra ihany koa ianao, aleloia. Fa le fiaretanao io nge ho avadika Andriamanitra tsara ihany ao aorianao aleloia. Andriamanitra dia tia atsika, ary tsy hanao zay hahafaty atsika Andriamanitra, fa manao zay ampifaly atsika Andriamanitra. Aleloia. Mandalo kely zavatra mampalahelo kely ianao dia avy eo ianao salan'ny ray aman-dresy zanaka. Misy zavatra zay nataon'le zanaka tany ambadika tany dia mitomany izy, dia mitomany avy any ambadika any izy. Fa rehefa tonga ohatranao ny zanakao dia ataonao zay mba mampifaly azy, fa inona nazo anao, zany nataony ankizy salan'izao, zany nataony ankizy takazao. Dia rehefa tonga ohatrano izy tsy hainao indray ray aman-dreny kory mbola manampitrotraka hoe avy koa ianao mbola apikapohana dia mbola hitomany indray le zaza, fa ianao ray aman-dreny manao zay mampifaly ny zanakao, taka an'izany mihitsy no ataon'Andriamanitra. Ny devoly manao zay mampitomany atsika, manao zay mampareraka amin'ny fontsika, fa Andriamanitra mampifaly atsika. Aleloia. Mampifaly atsika Andriamanitra. Aleloia. Miandra sara n'Andriamanitra ianao. Raha tsapanao ny devoly nanimba, nanapotika, nisy zavatra nataony tamin'ny fiainanao, ny mombanao, ny tantaranao, sombaniny devoly, miandrasa ny Jehovah ianao, fa nodina ny tantara rehetra Andriamanitra. Aleloia. Andriamanitra io aneka Andriamanitra tsara araka lazainy tena Andriamanitra, ianareo na dia ratsy ary mba malala mi zavatra tsara ho any zanakareo ihany, tsy mainka ava fa nirainareo izy any an-danitra. Aleloia. Anome zavatsoa an'izay matahotra azy. Aleloia. Efa ataoko fitenenana eto mandrakariva moa hoe na reny olona adala reny ary, hitanao reny adala mandehandeha reny, manana zanaka reny, fa mahay mame mofo any zanany reny adala reny, mihinana izy aloha dia mba meny koa ny zanany, fa tsy dia taritiny eny fotsiny ny zanany, fa mame mofo ny zanany na ny adala azy, koa na isika na dia adala azy, karakarain'Andriamanitra mahay mame mihoatra no zay eritreretintsika Andriamanitra. Ianao mameritreritra hoe zao no ataoko, zao no ataoko, mahay manao tsara no zay eritreretinao rehetra Andriamanitra. Aleloia. Fa izao ampianarin'Andriamanitra tsika izao anana fitiavana. Io fitiavana io ilaina mameno ao anatin'ny fontsika ao. Fitiavana ihany koa lazainy ny tenin'Andriamanitra, manantena ny zavatra rehetra. Tsy olona mora kivy hoe raha vao tenen'ny olona zavatra kely dia kivy ianao, dia ketraka ianao, dia za tsy hanao tsony, sa tsy mahavita tsony. Miatra ny zavatra rehetra ianao, dia manantena ny zavatra rehetra ianao. Aleloia. Manana fanantenana ny olona manana fitiavana. Misy fanantenana ao anatinao ao. Ny olona be fitiavana zany tsy olona le mora kivy mazo teny kely anankiray izy dia fa iny dia miala dia hoe za okazay, za tsy mahavita tsony tsy manao an'izany mihitsy. Manantena ny zavatra rehetra. Aleloia. Misy fanantenana foana ao anatiny ao. Matoky foana izy fa tsy maintsy mbola hitraka. Matoky izy fa mbola tsy maintsy misy zavatra tsara hosolony zany zavatra rehetra izany. Aleloia. Manao zavatra tsara ve ianao? Mandeha amin'ny fahitsiana ve ianao? Tena matahotra an' Jesosy ve ianao? Mampianatra antsika tsirairay avy Andriamanitra anana tena fitiavana ao anatsika ao. Ary rehefa manana ireo fitiavana ireo tsika zay misy zavatra takino io fitiavana io ataotsika, hiaretatsika, dia ho azo valosoa lehibe isika amin'izany fananana fitiavana izany. Aleloia. Fitiavana zay ampianarin'Andriamanitra antsika ihany koa, dia amin'izao fotoana izao tsika na dia mba manana io fitiavana amin'ny olona raha
dia sala indraindray tsy dia ahoan'ny olona le fitiavana sehoseonao fa dia ozy ianao tsy nirarahiny akory za nefa mba nanao an'izao za nefa nanao an'izao tsy rarahin'ny olona akory fa afafazy ihany ny fitiavana fa ndray androany mbola ho hitanao a valy ny fitiavana ataonao iny. Alleloia. Aza malaky kivy ianao mamafy fitiavana fa le mamanky fankalana ajanona hoe zao no nataony a dia valiko an'izao izy. Aza maika maly ratsy ny ratsy ianao, valio amin'ny soa ny ratsy, izany ny ampianarin'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Nanao ratsy ianao ny olona anankiray, valio soa izy. Aza maika ianao ny hoe ka zao no nataony ako dia mba valiko kely koa izy mba asiako kely ka. Aza mamaly mihitsy ianao. Avelao Andriamanitra no mamaly raha maly Andriamanitra, fa Andriamanitra koa maro-po sady be famindram-po. Sika no tsy manana faharetana indraindray fa tianao valiana le izy, tianao zao nge ny nataony tena tokony atao an'izao mihitsy ny olona iny ka. Ianao no tia maly, ianao le manao programme amin'ny fahamaliana, tsy ianao amin'ny fahamaliana, miandrasa ny Jehova ianao. Alleloia. Rehefa miandry an'i Jehova ianao dia mahazo valiny tsara be. Alleloia. Aza maika hamaly ratsy olona zany mihitsy, aza maika hamaly ratsy olona. Tian'ny olona ny animbanao, tian'ny olona ny anapotika anao, tian'ny olona ny animba ny lazanao. Ianao mba zazavavy mandeha amin'ny fahitsiana tsara, mitandrina tsara ianao, nefa endrikendren'ny olona ianao zao iny tahaka an'izao, tena zavatra tsy eritreretinao mihitsy zavatra zay tenen'ny olona. Miandrasa ny Jehova ianao fa Andriamanitra no mahita ny fomba amoahana anao ho mpandresy amin'ireny rehetra ireny. Alleloia. Ako feny fitiavana foana ao anatin'ny fonao ao, tsy hamaly olona amin'ny zavatra tsy mety ataony aminao, fa miandrasa ny Jehova ianao. Lehibe mihitsy ty fampianarana ny amin'ny fitiavana ity. Betsaka ny zavatra tsy maintsy amboarina amin'ny fiainantsika raha te ho be fitiavana isika. Sika maika hamaly ka zao no nataoniko, ka izy kosa anie ka zao anie za tsy mahazaka an'izany, nareo mahazaka an'izany, za efa nataon'ny olona an'izany. Nareo izy mahazaka an'izany, za tsy mahazaka an'izany ko. Miandry an'i Jesosy ho aka, miandry an'ny Tompo aka. Za mivery seravoangy dia mbola endrasana foana, ny nareo kosa miandry an'i Jesosy amin'ny foana. Dia miandry an'i Jesosy foana ka. Fa rehefa miandry an'i Jesosy dia mahazo valiny mahafinaritra be. Alleloia. Fa rehefa nao maika hamaly dia tsy misy zavatra ho hitanao loatra, fa ianao fotsiny mifampamalimaly amin'ny olona eo. Fa rehefa miandry an'i Jehova ianao tsy voapetipetina mihitsy fa hitanao hoe zay ary le zavatra tsy mety natao, zay ary le zavatra tsy rary natao, zay ary le zavatra tsy tokony ho natao mihitsy. Satria misy olona nge tena manao zay zavatra animbananao mihitsy, anapotehana amin'ny fiainanao. Miandrasa ny Jehova ianao. Alleloia. Aoka zao fianarana ampianarana antsika zao ny amin'ity fitiavana ity mba hamenao antsika ho feny fitiavana avokoa isika rehetra. Alleloia. Tsy maika hamaly olona ka zao no nataoniko, tena salany tsy androko mihitsy nge ka tokony mba atao an'izao kely izy ka ka tokony mba atao. Miandrasa ny Jehova ianao. Fa ity fitiavana ity tena lehibe io, fitiavana no lehibe indrindra ho nolazain'ny tenin'Andriamanitra. Alleloia. Fiainam-panahy tena lehibe le manana zany fitiavana izany. Koa zao fotoana riva izao ary angataka amin'ny tomposika tsiraray avy, ianao zay tsy dia ampiampy fitiavana loatra. Inona zao ny zavatra zay seho tao tokantrano, ny zavatra salany tsy metimety nataon'ny vadinao, nataon'ny zanakao, nataon'ny mpiray-tam-po aminao, misy zavatra salany masosotra be, mampite hamaly. Mangata amin'i Jesosy mba ho feny fitiavana ianao androany. Alleloia. Fitiavana io tena mahavita zavatra lehibe mihitsy io fitiavana io. Na dia misy olona efa vonona mihitsy azy ny amely ianao, rehefa ianao feny fitiavana miodina iny fahatezeran'ny olona tezitra aminao iny dia nanjary lasa tianao indray izy rehefa avy eo. Alleloia. Mahay manova ny zavatra rehetra mihitsy Andriamanitra. Alleloia.
nisy olona efa nanao programme hoe anao an'izao zao no ataonay amindreo zao no ataonay andreo zao no ataonay andreo fa rehefa tsy mamaly ianao a dia ahodin'Andriamanitra ny zavatra zany dia mibebaka indray le olona milaza hoe zao ne zay ngeva saika anao zao mihitsy zao nge ny saika ataonay aminareo zao ne ny tena programanay fa rehefa tsy mamaly ianao fa feno fitiavana mandrakariva anatinao ao a ahodin'Andriamanitra zany zavatra rehetra izany. Aleloia. Ty fotoana ariva ty ary sika rehetra dia angataka eo anatrehan'i Jesosy ho feno fitiavana. Aleloia. Raha ohatra ka kelikely ny portion ny fitiavana ao anatinao ataoko salaniny zany ao anatin'ny fotsika eo ka salaniny fotsiny misy fitiavana ao anatinao mangata amin'i Jesosy mba hitombo aloha iny ary feno zany fitiavana zany ao anatintsika tsirairay avy. Aleloia. Raha matsara anao hoe eo mpivavana ianao hoe za Jesosy mbola salanitezitsitra dia amboalo ny foko Jesosy dia mba miakatra kely aloha le izy dia mivavah ihany dia mitoiza ihany farana amin'ny fivoriana feno le fitiavana ao anatinao ao. Sika tian'Andriamanitra ho feno fitiavana ary havana tsy amaly na iza na izy na fantatrao zao arany zavatra zay teneny hoe ho ataoko an'izao io ho ataoko an'izao io tena banako io amin'ny zavatra zay ataony ho ataoko an'izao izy fantatrao daholo le programma rehetrarehetra samy mangataka eo anatrehan'i Jesosy sika tsiraray avy ho feno fitiavana dia ho hitanao ne iodina ny tantara rehetrarehetra. Aleloia. Fa io Andriamanitsika io tena mahay manao zava mahagaga. Aleloia. Zavatra mahagaga zay tsy eritreretinao ataon'Andriamanitra tsy ampozinao akory tsy ampozinao akory. Efa nahita an'izany tamin'ny fiainana izay olona efa vonona mihitsy hoe anao an'izao niazakazaka mihitsy andeha anao an'izao fa tsy navenan'Andriamanitra ho tanteraka mihitsy zany nahodin'Andriamanitra ary nampalelo arany fiafarany tsy ho lazaiko anao ny toany io Andriamanitra io dia Andriamanitra marina Andriamanitra mahitsy mpitsara marina io Andriamanitra io mandehana mahitsy eo natrehan'Andriamanitra ianao ako feno fitiavana ianao zay zao anao angatantsika rehetra raha hivavaka tsika rehetra amin'izao fotoana izao samy mangataka amin'i Jesosy ho feno fitiavana ao anatin'ny fonao ao. Aleloia. Izay mahatsiaro hoe tezitezitrano ny vadina tsy mahame vola fa manafina vola ny vadiny manao zavatra tsy mety mpiray-tapo mankahala tsy ahoana misy zavatra manodidina zavatra be dia be samy mangataka amin'i Jesosy amin'izao fotoana ariva izao ho feno fitiavana isika rehetra. Aleloia. dia ny miala etontsika dia olona feno fitiavana daholo. Aleloia. Ary hitanao ne rehefa feno fitiavana ianao dia mahatanty ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa tsy ampy fitiavana ianao na voadona kely fotsiny aza ianao misy olona raha voadona kely fotsiny manao teny be dia be voadona kely fa rehefa be fitiavana ianao dia mitsikitsiky na voadona be ary ianao dia eny tsy maninona tsy mahay manao teny tsy maninona ianao rehefa tsy be fitiavana fa rehefa be fitiavana ianao dia manao hoe tsy maninona ka tsy maninona. Sika rehetra ne ho feno fitiavana amin'ity fotoana ariva ity ka na mbola hiatrika zavatra zay tsy fantatsika ary rapitso manaraka any ambadika rehetra any rehefa feno fitiavanantsika ho zakatsika daholo ny zavatra rehetra ry havana. Aleloia. Vavaka ataontsika rehetra ary amin'ity fotoana ariva ity samy mangataka ho feno fitiavana isika dia avy ireny vakina io kolontsaina voalohany toko 7:10 fa io hitanao ane zavatra ataon'ny fitiavana ny fitiavana dia manao an'izao ny fitiavana dia maro fitiavana rehefa vitanao io mamaky an'io rehefa any antranao tiako mba ho averinao vakina mialohan'ny atorianao raha riva rehefa hivavaka ianao dia vakio io dia hitanao ane mahay mamela ny zavatra rehetra mihitsy ianao misy zavatra mety tsaroana hoe ranona nana fotoana ranona nanao zao mahay mamela an'izany ianao zavatra rehetrarehetanao tsy hainao mihitsy ny anadino azy hainao no manadino azy. Aleloia. Fitiavana no fahatanterahany lalàna. Aleloia. Tianao ve no tena ho feno fitiavana kely fotsiny le manao aleloia. Samy mangataka eo anatrehan'i Jesosy sika rehetra
ho feny fitiavana ao anatin'ny fotsika ao a dia maharitra ny zavatra rehetra isika andohalika ivavaka isika rehetra izao milentika taminy ho tao fainy lavitray ny moro ny fiadanana milentika tsina ho hitraitsony ataoko angirany fitiavany maharina fitiavana samy miramafia zay manabeo rehetra fitiavana nana jesosy fa atoloto azy fotomanotolo ifikitra aminy mandraky zay ao fa eo aminy misy fiaina tsambatra ataoko angirany fitiavany arena fitiavanay nananay tsy misy safakafa na vea fitiavanay nananay rehefanay ambavalo satsereo Jesosy fa